Nikatona tamin'ny ity androany ity kosa ny hetsika Téléthon izay anangonana fanampiana ho an'ireo traboina any atsimon'ny nosy. Ny ohatra ny 3 tapitrisa ariary ary moa ny lelavola voangina tao anatin'ny efatrandro nisian'ny hetsika. Vola Ravoavy sy Stéphane Razafimanjemy. Lelavola mitetina 7 sy 3 tapitrisa ariary, shenky mitetina 4 tapitrisa ariary mahery, vary 7 tonnes lamba sy fitafiana 7 balina miampy 50 gony, fitahirizan-drano 4 litatra misy 100 miampy fanafody sy fanadiovan-drano ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny menaka, ny savony, ny sira. Ireo no fanampiana voangina nandritra ny efatrandro izay nisian'ny hetsika Téléthon izay nikarakarain'ny gouvernement tanterahany tetsy amin'ny tranombokim-pirenena tetsy Anosy. Navitrika tamin'ny fanomezana fanampiana ny mponina ao any atsimo ny ireo ankamaroan'ny olona. Hita tokoa ary mampihetsi-po zany fihetsena ataon'ny malagasy rehetra satria nentombo teny an-dalana zany raha ny andro voalohany 10 millions teo ariary, 2 millions ny andro faharoa, ny andro fahatelo tena niakatra be tany amin'ny 31 millions tany dia androany zany efa famarana sady efa misy koa reo hetsika samihafa zany na iny Antsonjobe na ny ataon'ny zanaky Toliara dia eo amin'ny tamin'ny 3 ora teo izany 6 millions 450 000 raha manome total zany dia efa misy 59 millions 818 670 ariary ny vola voangina ary akoatr'izay reo vary isan-karazany voamaina sy ny akanjo dia efa maro tokoa. Tamin'ity androany ity dia mbola maro ireo olon-tsotra sy fikambanana ary tompon'andraikitra ara-politika no nitondra ny izay voatsirambin'ny tanana entina anohanana ireo trabonina any atsimo ireo. Ny ekipan'ny BNGRC ihany koa dia anisan'ny nitondra ny anjara birikiny ary nanolotra vola hatrany amin'ny 4 hetsy ariary falakandreo. Mikasika ny fitsinjarana ny fanampiana dia nilaza ny sekretera mpamitanteraky ny BNGRC fa ny komity manokana izay ahitana ny avy ao amin'ny Croix Rouge Malagasy, ny BNGRC, ny CPGU, ny avy amin'ny ministeran'ny fifandraisana sy ny ministeran'ny kolotsaina no hiantoka ny fitsinjarana. Amin'izao fotoana izao moa zany izahay eny amin'ny BNGRC dia efa miaraka amin'ny Croix Rouge amin'ilay komity natsangana dia efa manao ny atao hoe tria sy manao mise en sachet, zany hoe efa vita kit zany izy miainga avanty hoentina ho any amin'ny faritra izay hofaritana manokana amin'ireo faritra izay mbola tsy nahazo izany fanampiana izany satria ny eo amin'ny etape tanàna zao dia efa nahazo ny anjarany voly na ho Toliara voalohany, Toliara faharoa, Morombe, Sakara fa le any ambanivolo zany mbola zao vao miakatra ny tatitra ary mbola tsy nahazo dia zany ireo faritra ny ambanivolo no tena omena ireto fanampiana ireto. Ny momba fanaterana moa dia efa isaorana mpiara-miombonantoka ny PAM izay efa nanome camion 25 tonnes zany miaraka amin'ny carburant izay anaterana azy. Eo ihany koa zany ireo olona manome tanana zany amin'ny atao hoe fifanampiana amin'ny fampitam-baovao na any an-toerana zany na ny eto an-toerana. Tsy teto andrenivohitra ihany moa nantanteraka ny fanangonana fa dia tany amin'ny renivohim-paritany rehetra andrasana ny fahatongavan'ny fanampiana avy any amin'ny faritany ary ny alarobia ho avy izao no heverina hiainga hiaraka amin'ny fiaravavety hitatitra ny fanampiana azo rehetra tamin'ny Téléthon ho any atsimo.